dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahana anamintsika indray ao anatin'izao teny fampahirezana izao. Milohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra iray io, inona moa ny sotsa efa nataonao taminay? Tsy takona fiainana aminay toe-javatra mitranga manerina an'izao tontolo izao nanjo ny firenena, kanefa tao anatin'izany rehetrarehetra izany tsy nitondra fandringanana ianao fa namaly vavaka, nanam-porofo taminay fa ny teninao rehetra izay renay. Marina avokoa, tsy misy zavatra miafina aminao na ny lasa na ny ankehitriny na ny ho avy. Ary marina ny tenin'ny mpanomponao izay milaza hoe tsy manao na inona na inona tokoa Jehovah tompona tsy efa milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony nanambary ianao. Fa matetika ny vahoakanao no manjeny ny andro lava, tsy manana finoana, ka na dia manambara loza ary ianao dia tsy mitandrina izahay. Tonga tapokara ny loza, be ny ringana tao anatin'izany rehetrarehetra izany, kanefa reny rehetrarehetra reny navelana mitranga mba tonga na ihanina toe-panahy miomana sy miambina mandrakariva saniny satria na dia tampoka ny loza izay miatra eto amin'ity izao tontolo izao ity, efa nambarana ny loza ny rehetrarehetra izany mba milasa toetra raiky tapisaka aminay, ny mitandrina, ny miambina manoloana ny zavatra tampoka rehetra miatra manerina n'ity izao tontolo izao ity. Reny no navelana mitranga satria famantarana izay fanambaran'i Jesosy Kristy fa tsy maintsy hitranga ny lohany natongavany eny amin'ny rahany lanitra. Ary ny teninao dia milaza fa ny fiavan'i Kristy dia tahaka ny fiavan'ny mpangalatra tampoka, kanefa nambaranao dia minerina tsy fantatraina ny orana ny fotoana hatongavan'izany. Ary ny teninao ihany koa dia milaza fa hisy loza tsy misy toy izany hitranga maneran'izao tontolo izao. Mihoatra lavitra noho izay zavatra hitanay ho tampoka aminay tsy fantatra koa na ny orana ny fotoana hatongavan'izany, fa ny tanjona kendrenao dia nahatonga anay hiambina mandrakariva. Misaotra anao tompony fa reny rehetrarehetra reny dia mampianatra anay isan'andro mba ahafahanay miomana manoloana ny zavatra hitranga mba tsy hahatonga anay ho isan'izay ho ringana. Dia matoky sy mino fa mifanahinao masina indray dia ampahery ny olonao ao anatin'izao teny fampahirezana izao, satria tsy misangisangy ianao Jehovah-Andriamanitra iray fa vokatry ny fitiavanao dia tsy mitsahatra manam-porofo ny famarinana ny teninao ianao. Dia izany fanahinao masina izany anokatra ny masom-panahana indray tompo, mba tsy hanaovanay atsirambina ny teny marina rehetra avy aminao fa ny tehirizana izany mba fanely ny tongotra sy ho fanazavana ny lalanay. Dia izay hoe hatrany voninahitra ao iray io amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, ary manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Ahoana tokoa moa ny tsy hisaorantsika an'Andriamanitra vokatry ny valim-bavaka izay noraisintsika manerana an'izao tontolo izao, ary indrindra teto amin'ity firenena malagasy ity, satria taon'ny fitaintainana mafy manoloana ny valinaretina izay fa nanomboka nianaka, kanefa amin'izao fotoana izay fampahirezantsika izao dia tsapantsika tokoa fa tsy mba mandanga io Andriamanitra io, mamaly vavaka io Andriamanitra io, rehefa manomboka miditra tsikelikely ao anatin'ny fandresenitsika, izay fandresena raisitsika izay tsy midika akory fa lasa ny loza, fa vokatry ny faneketsika ny toromarika rehetra napetraka, dia fitandremana ireo gesta barrière rehetrarehetra, fanaovana gasibosy, ny fanajana ny elina ray metatra, ny fitandrovana ny fahadiovana na ho tokantrano na any ivelany, reny rehetrarehetra reny no antoka
nazahoantsika n'izay fandresen'izay ary tsy tokony hifaly fotsiny tsika hoe lasa ny aretana ka hitsahatra indray ilay fitandremana fa reny loza ny tranga rehetrarehetra ireny navelan'Andriamanitra hitrangy ireny mba hahatonga antsika hitandrina mandrakariva satria na lasa raha ny coronavirus mbola maro ange ny zava-doza mety hitranga manerina n'izao tontolo izao satria andro farany izao hoe matetika ny olona mpaniratsira dia milaza hoe izay zavatra rehetra mitranga ve dia famantarana ny amin'ny fihavian'i Kristy eny amin'ny rahona lanitra na mino ny olona na tsy mino ny marina tsy maintsy ambara fa tsy tonga ho azy ireny rehetrarehetra ireny marina fa miloza nge tsy avy amin'Andriamanitra fa efa nampitandron'Andriamanitra fa rehefa mihodina aminy ny zanak'olombelona rehetra dia tsy maintsy tonga io loza io safidim-pon'ny olona no mahatonga ny loza ary afaka miditra an-tsehatra ao anatin'izay Satana mba hitondra fandringanana tanteraka ho an'ny olona kanefa eo anatrehan'izay dia asian'Andriamanitra lalana mba fahatsika miala amin'ireny zava-doza mety hiatra ireny dia ny mbola tsy tonga Jesosy Kristy fa reny nefa dia fampitandremana dia mialoha ihany koa satria rehefa ho avy Jesosy Kristy eny amin'ny rahona lanitra ho an'ny olona tena manana toepana miambina sy mitandrina satria tampoka koa no hatongavany dia izao tena famonjena sy fifaliana ho azy ny fahatongavan'i Kristy eny amin'ny rahona lanitra kanefa izay fahatongavan'i Kristy eny amin'ny rahona lanitra sy fataperan'ity izao tontolo izao ity ho an'ny olona tsy mitandrina dia loza amina tambo azy satria tsy misy falafany intsony amin'izay vanim-potoana izay fa tsy maintsy ho fahaverezana mandrakizay tamin'ny farantsika dia niresaka ny vanim-potoana ny volana septambra sy oktobra ositsika dia miditra ao anatin'ny volana tisri raha ny famisan'andro ara-baiboly no jerevantsika ary izay volana tisri izay volana septambra sy oktobra dia ao no isin'ny andro fanavotana izay vanim-potoana anankiray izay anehoan'Andriamanitra ny voninahiny ka natonga antsika ny teny teto tsy ny tenako fa teny avy amin'Andriamanitra hoe ao anatin'io volana septambra sy oktobra koa no hanavotan'Andriamanitra nyity firenena ity hanavotan'Andriamanitra ny mpivavaka hanavotan'Andriamanitra ny tokantrano hanavotan'Andriamanitra ny isambatan'olona izay tena mitodika aminy ka na dia andro fanavotana raha ny volana septambra sy oktobra tsy midika izany fa ho avitra daholo ny olona rehetra fa izay mankatoa ny tenin'Andriamanitra no avotany kanefa noho ny amin'ny olom-boafidy nampitsaharin'Andriamanitra ny loza ka natsara fanana ratsy fanahy dia samy migoka amin'izany fahasoavan'Andriamanitra izany fa ny fanontaniana mipetraka hoe firy amin'ny zanak'olombelona firy amin'ny mpiray tanindrazana firy amin'ny mpivavaka no tena handray ny toromarika rehetra nomen'Andriamanitra tao anatin'izany rehetrarehetra izany ary izay indrindra ny tokony hitandremana amin'ny manaraka resaka tetontsika tamin'ny farany na dia andro fanavotana raha ny volana septambra sy oktobra dia ao anatin'izay volana septambra sy oktobra izay ao anatin'ny taona iray ny volana tisri eo nisehon'ny fahadalan'ny zanak'olombelona rehetra faratapiny tsy gagotsika raha ao anatin'izay toe-javatra mitrango izay tsy mahajery tsony ny loza izay niasa teo amin'ny firenena ange ny akamaroan'ny olona fa ao anatin'izany no hikotrehana fikorotanana sy fitoman'olona mba tsy hatonga ny olona tena handeha mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra kanefa araka ny nambarantsika hoe na inona tetika ady ataon'ny olona ao anatin'izay volana tisri izay tetika ratsy rehetrarehetra hitondrana fanakorotanana na eo amin'ny sehatra ranofa na amin'ny sehatra ra-panahy amin'izay mahandro fanavotana azy izay mahadamoka daholo izany rehetrarehetra izany fa tsy maintsy Andriamanitra ny tompon'ny teny farany aroapolo folo izany ary izay no mahatonga antsika amin'ny resaka hoe misy dikany satria raha ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana izao ange dia azo lazaina hoe manomboka miverina tsy kelikely amin'ny fiainana andavanandro ny olona ary manomboka miala ny tahotra sy ny aia manomboka faly ny olona satria
nefa manomboka resy ny valanaretiny ary zay fandraisiny raisitsika zay tsy misy ezaka nataon'ny olona akory mahatonga n'izay valombavaka raisitsika zay fa avy amin'Andriamanitra daholo. Ny ezaka rehetrarehetra zay nanaitra ny akamaroany ny firenena, ny ezaka nataon'ny fanjakana, ny ezaka nataon'ireo mpitsabo, ny ezaka nataon'ny mpitandro filaminana sy ny tompona andraikitra isatsokajiny nentina ny ady tamin'ny loza zay niatra teto amin'ny firenena. Ny olona ny tsy mahatakatra an'izany fa avy amin'Andriamanitra daholo ny toromarika rehetrarehetra na fahatsika an'Andriamanitra, zany Andriamanitra ny tompo marika ny famonjena. Ary zay ny soratsika amin'Andriamanitra satria manamarina ny tenin'ny Andriamanitra andro fanavotana zao tena manavitra Andriamanitra. Kanefa ao anatin'izay andro fanavotana zay tsy hoe rehefa resy ny loza dia atsahatra daholo ny fitandremana rehetra, fa namerimberina izany tsika hoe manomboka zao mba tsy ho tampoka amintsika tsony ny zavatra any aoriana, dia mila manana toe-panahy miampina sy mitandrina mandrakariva satria tsy hampozitsika ny zavatra hitranga. Satria Andriamanitra izy nge tsy mamely tampoka zany fa ny zavatra rehetra ho tanterahany na soa na ratsy ambarany dia mimelo daholo mba handraisan'ny olona ny fepetra ny toromarika rehetra avy amin'Andriamanitra. Ary teo ny resahantsika hoe rehefa toromarika ka mitaona ny olona ho any amin'ny famonjena ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra avokoa ny mahatonga n'izany rehetrarehetra zany. Kanefa dia hitantsika tao anatin'ireny rehetrarehetra ireny tsy hoe mamofotamandry ny tetikady ratsy rehetrarehetra zay saiky ny taona ny olona tsy hanaja ny fepetra mba hahatonga fandriganana na eo amin'ny sehatra ara-panahy ihany koa ary firofiron'ny kristianina tena tonga sainy indrindra mitory filazantsara mba handinika ny tenany hoe mahatona velan'Andriamanitra hitrangaka ireny rehetrarehetra ireny. Misy fahadiso-kevitra tao anatin'ny fandraisana tenin'Andriamanitra, naverin'Andriamanitra ho tonga mifandinihan-teny iova lalana tanteraka ka anaiky ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra mba hiadana nyity fireneny ity. Fa ny angatahana amin'Andriamanitra mba ho marony ny olona hisintona lesona ka hitandrina manomboka izao tena manavitra Andriamanitra miditra ao anatin'ny fandraisentsika. Fa tsy midika zany tsy hisy ny loza, fa misy mandrakariva ny loza, fa rehefa manana n'izay toe-panahy mitandrina n'izay tsika satria mety sapozitsika mety ho zavatra hafa koatra n'izay zavatra hitatsika sy ny ainy atsika hatramin'izay ny zavatra hitranga indray amin'ny manaraka. Fa rehefa tena miomana dia n'izao tsika maivana amintsika ny atrika an'izany satria le fipetra nomen'Andriamanitra tsika tahaka ny nanjono zanak'Israely ihany tao amin'ny tany Egipta nge ny zavatra tsy maintsy hitrangy loza ny tao amin'ny tany Egipta. Fa rehefa nanaja ny fipetra ny zanak'Israely dia ringana ny Egiptianina zay tsy natoky an'Andriamanitra, fa ny zanak'Israely nanaja ny fipetra. Tsy Andriamanitra ositsika nidina ny vatana ny resaka tamin'ny zanak'Israely, fa nanendry ny mpanompona izy dia ry Mosesy sy Arona zay nampita ny afatr'Andriamanitra mba ankatoavy ny zanak'Israely. Ka rehefa nankatoa izany ny zanak'Israely ny zavatra nitranga dia zao nandalo tamin'ny loza satria hita tao aminy le famantarana ny mahazanak'Andriamanitra dia tsy ringana ny zanak'Israely. Ary zany koa ny zavatra kendren'Andriamanitra amintsika amin'izao vanim-potoana izao. Nisy ny loza kanefa tsy tena fandringanana nyity zao tontolo izao ty, tsy fanapotehana ny firenena, fa vavan'Andriamanitra miteny amintsika sy mampianatra atsika mba hahatonga atsika hitandrina amin'izao sisy zao. Ka raha sanatrian'izany ka hisy loza indray raha mbola tsy tonga Kristy, ka raha tena mitandrina tsika dia tsisy loza andringanana atsika fa hoarovan'Andriamanitra isika na eo amin'ny sehatra ranofo na eo amin'ny sehatra ara-panahy. Zay vanim-potoana ny fanavotan'izay ositsika hita tao amin'ny tantaran'ny zanak'Israely, satria vanim-potoana idira mpisorona be ao anatin'ny efitra masina indrindra. Ary io volana septambra sy oktobra volana tisria raha ny tantaran'ny soratra masina koa dia vanim-potoana tena saika handringanan'Andriamanitra mihitsy ny zanak'Israely, vokatry ny otany, vokatry ny fiodinany, vokatry ny tsy fanajany ny fipetra zay napetrany tamin'ny Mosesy zay nitandrina sy nitantana ny zanak'Israely
mba hisotomantsika lesona fa na misehatra ra-panara zany rehetrarehetra zany de ny teny soratra masina ihany koa no miteny amintsika hoe tokony anaty zany mpitondra itsika anaiky ny fahefana zay misy zay mikatsaka zay mahasoa atsika ary nytoejavatra misy teto amin'ny firenena de nyezaka rehetra natao mba hanajantsika ny fepetra tsy hoe nanaja ny fepetratsika nanao mikasibositsika mba ahatonga ny famonjena ny tompon'andraikitra zay nanome ny fepetra fa ho an'ny isambatan'olona nge soa atsika tsiraray avy nge natonga nyreny olona reny tsy nikely sorika tena nitady ny fomba rehetra mba hahatonga atsika tsy horikany avy amin'andriamanitra no natonga n'izany rehetrarehetra zany de zany ny tokony isotomantsika lesona fa raha nytoejavatra nisy tany amin'ny zanak'Israely de io ny vanim-potoana saika andringanan'andriamanitra ny zanak'Israely fa saingy soa ihany nisy ny mpisorona be tao amin'ny efitra masina indrindra zay nitaraina tamin'ny feo tsy azo tononona mba angataka amina famorampon'andriamanitra tsy hatonga fandringanana ary teo anatrehan'izany raha ny tantara fotsiny raha mampatsiaro tsika de mpisorona be ao amin'ny efitra masina indrindra ny afantarana fa mamindra fo Andriamanitra tafavoaka velona tao izy ka rehefa tafavoaka velona tao mpisorona be de faly ny zanak'Israely miobo ny zanak'Israely satria tsy mandringa an'Andriamanitra amin'ny lafiny anankiray de falitsika amin'izao vanim-potoana zao kanefa tsy vita ny ady fa rehefa tena jerevana zay le tantara any amin'ny soratra masina zay zao volana tisry zao no atserovantsika fa vanim-potoana manahoana ny vanim-potoana iainantsika satria tsy misy tsony mpisorona be ety amin'ity zao tontolo zao ty hiditra ao amin'ny efitra masina indrindra hitaraina amin'ny feo tsy azo tononona amin'Andriamanitra mba tsy horingantsika fa Jesosy Kristy no ilay mpisorona be tokana amin'izao vanim-potoana zao zay niakatra any an-danitra miditra ao amin'ny efitra masina indrindra mitaraina amin'ny feo tsy azo tononona ho atsika tsiraray avy mba tsy horingantsika mandra-patonga ny fehim-potoana zay voatendrin'Andriamanitra kanefa avela ny goka saraditsika an'izay le fanavotan'izay amin'izao vanim-potoana zao satria tsy tongatonga ho azy ko miresakytsika teto hoe tany amin'ny paska nge talohan'ny paska no nahatongavany loza teto amin'ity zao tontolo zao ty talohan'ny paska ary zany misy antony hoe tsy nisy ny paska raha tsy nisy ny loza satria ny paska de nataon'Andriamanitra ho fanavotana mba afaka ny zanak'Israely ieovan'Andriamanitra ny zanak'Israely tsy horingana manoloana ny loza zay nitanterahany tao amin'ny tany Egypta tonga indray ty ny andro fanavotana ary rehefa tonga ny andro fanavotana de izay le vokatry ny fitarainana amin'ny feo tsy azo tononona ataon'le mpisorona be any an-danitra mba hifaliany ny zanak'Israely de izay rehetrarehetra zay no afahantsika miteny raha ny tena marina nge Andriamanitra te hitaona ny olona indray anakatra ny zava-panahy ao ambadik'izay hoe vanim-potoana manahoany zao re olona satria raha ny tena marina mbola ao amin'ny fitoerana masiny Jesosy Kristy zao mitaraina amin'ny feo tsy azo tononona mba hahatonga atsika ho tonga amin'ny fibebahana ka anaiky ny fepetra rehetra satria tsy maintsy hitsanganao izy ary ny vanim-potoana hitsanganana io ary Jesosy tsy ho faty eo tsony izy tety amin'ity zao tontolo zao ty no natanterahan'ny sorona mba famonjena ty zao tontolo zao ty ary izy miditra amin'ny efitra masina indrindra de fanoloratenany zany fa tsy maintsy hitsanganao izy ary rehefa mitsanganao izy de zay nitapitra nitry ny alanenina rehetra ho atsika tsiraray avy fa tsy Jesosy Kristy tsony no ho faty eo fa ny olona tsy nanaja ny fepetra no ringana satria ny fitsanganan'i Jesosy Kristy avy eo amin'ny fitoerana masina indrindra de tandinto ny fandravana nyty zao tontolo zao ity ary ao anatin'izany tahaka an'izay toejavatra mitranga tany ampendohana ny tranga amin'ny loza teto de Andriamanitra mamerina amin'ny laonina mba hahatonga atsika tena tsy han'olona koa na soratra masina ka hatsapahatsika tanteraka mihitsy hoe ny paska nge de fahatserovana ny fahafatesan'i Jesosy ary amin'izao vanim-potoana zao indray ny andro fanavotana zay tanterahan'Andriamanitra de mba ho tsapatsika hoe tena manavitra Andriamanitra ary manomboka miaina amin'izany tsika fa misy fanavaozam-pivavahana tian'Andriamanitra ampitaina amin'ny zanak'olombelona rehetrarehetra mba hiainany ao anatin'izay fanavotan'izay satria
ny fitsanganan'i Kristy avy eo ny fitoerana masina indrindra dia tandindo ny fahataperan'ity zao tontolo zao ty, kanefa miaraka amin'izay raha ny tantarany soratra masina mipisorona be mitamaina amin'ny feo tsy azo tononona fa misy zavatra koa takiana ho tanterahan'ny zanak'Israely mandra-pahatonga ny vanim-potoana zay ialany ny mpisorona be eo amin'ny zanak'Israely. dia raha mamerina kely itsika ny Levitikosy toko fa 9 ny 5 ka hatramin'ny 130 dia zao ny voasoratra hoe ary zao no lalàna mandrakizay ho anareo amin'ny andro 10 amin'ny volana 7 ao anatin'le volana septambra sy oktobra ny hitrangana zany, dia aoka ampahory ny tena anareo ianareo ary tsy hanao raharaha akory na ny tompon-tany na ny vahiny eo aminareo fa mizany andro zany nanaovana fanavotana ao anareo hanadiovana anareo ka dia adio afaka amin'ny fahotanareo rehetra eo anatrehan'i Jehovah ianareo ho tena andro fitsaharana ao anareo zany ka ampahory ny tena anareo ianareo ho lalàna mandrakizay zany. Zay le afatry ny teny soratra masina, le fampipompivavahana zay tena tokony ho tanterahantsika amin'izao andro faran'izao, satria Kristy ao amin'ny fitoerana masina indrindra amin'izao vanim-potoana zao mbola tsy mitsangana ao izy, fa inona ny zavatra andrasany amintsika zanak'olombelona ao anatin'izay andro fanavotan'izay dia le fampahoritena ozytsika araka ny tenin'ny soratra masina eto hoe lalàna mandrakizay ho tanterahanareo zany, ho tena andro fitsaharana ao anareo zany, ampahory ny tena anareo nareo ho lalàna mandrakizay zany. Ary zay no mahatonga antsika miresaka hoe aza mpifaly fa hoe efa resy le valana retina fa amin'izao vanim-potoana zao ny tokony tena hitandremantsika mafimafy kokoa, satria tsy fantatritsika ny zavatra hitranga fa tsy maintsy misy zany, tsy tapitra ny loza fa ho an'ny olona manaja ny fiepetra manaiky ny famarinany tenin'Andriamanitra dia miambina mandrakariva izy eo anatrehany fiainany mba tsy ho tampoka amin'ny loza, mba ho arovan'Andriamanitra. Ary zay no mahatonga zao le hoe tena avelan'Andriamanitra higoka kelitsika aloha le tena fiadanana, le fahasambarana vokatry ny valim-bavaka zay ny tanterahan'Andriamanitra tamintsika, satria zao volana septambra sy oktobra zao ihany koa na dia ao raha ny fikotrehana fanakorontanana amin'ny fomba tsy takatry ny saina hitantsika eo anivon'ny firenena, hitantsika ny fifandirana eo anatrehan'ny mpivavaka maro isan-karazany na dia eo raha zany rehetrarehetra zany, satria andro fanavotana amin'ny volana septambra sy oktobra mandamoka daholo ny tedi-dratsy rehetra fa manamarina ny tenin'ny Andriamanitra, arovan'Andriamanitra ity firenena ity, arovan'Andriamanitra ny fiangonana miverina ao amin'ny famarinana ny tokantrano manaja ny fiepetra rehetrarehetra, fa saingy ao anatin'izany rehetrarehetra zany no ibaikony ny tenin'Andriamanitra hoe aoka ny olona ampahory ny tenany ka misintona lesona lehibe tsika ao anatin'izay fampahoriteny zay. Ny lesona lehibe sotonina dia zao mandra-piavon'i Kristy, mandra-pitsangany ao amin'ny fitoerana masina indrindra raha tariditsika lavitra dia ny fampipompivavahana tokony ho tanterahana amin'izao andro faran'izao mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao dia zay fampahoriteny zay. Ary miafina ao anatin'izay fampahoriteny zay ozytsika hoe le toe-panahy misy fahadianana, satria ao anatin'ny fifadikanana tanteraka zay midikan'le hoe mampahoritena, misy fahadianana tena mitaraina talao amin'Andriamanitra, mangataka ny fiarovan'Andriamanitra, mandray fanapahan-kevitra miala amin'ny faratsiana ary manaiky eo anatrehan'Andriamanitra fa ninonina toromarika omen'Andriamanitra, ny fiepetra omen'Andriamanitra dia ho tanterahana mandra-pahatonga ny vanim-potoana zay hitsanganan'i Kristy avy eo amin'ny fitoerana masina indrindra. Ary eo anatrehan'izay no tokony hitandremantsika hoe zao vanim-potoana zay manomboka amalian'Andriamanitra vavaka antsika izao, tsy hoe ajanona avokoa ny fiepetra rehetrarehetra fa zao no tena tokony ho tany hitandremana tsara, andraisana fanapahan-kevitra mba hanao zavatra tsara, hiala amin'ny faratsiana, tsy hiteraka korotana fa hanaiky an'Andriamanitra zay maniraka ny mpanomponya, zay manome ny fiepetra tokony ho tandremana rehetra. Fa soa atsika zany rehetrarehetra zany, fiadanana ao atsika ny mahatonga an'izany rehetrarehetra zany, kanefa ao anatin'izany rehetrarehetra zany tsy tokony ho voafitakotsika
ao anatin'izay andro fanavotan'izay satria maro ny olona nge mieritreritra angadena atsika tena tokony hika fiderana, atsika tokony hifaly satria vita ny famonjeny, efa voavonjysika, tsy mbola voavonjy zany tsika. Zay ny famarina ny teny soratra masina fa mbola manohy Andriamanitra mameny toromarika rehetrarehetra mba ho tazomitsika, mba ho raisitsika, mba tsy hatonga atsika ho isan'izay oringana fa hiandry an'izay fiaviany Kristy zay. Ny fampahoritena zany hoe ny fampopavahana farany am'izao andro faran'izao de ny fampahoritena, ny fifadikanina mandra-piavin'i Kristy eny amin'ny rahany lanitra, ary tokony ho tanterahana zany eo amin'ny sehatry ny fiangonana, eo amin'ny sehatra ara-panahy, eo amin'ny sehatra kristianina, fa tokony hisotomantsika lesona koa eo amin'ny tantarantsika, eo amin'ny firenena. Hoe vanim-potoana tokony andinihan-teny zao reo olona, vanim-potoana andraisana fanapahan-kevitra, vanim-potoana ny firaisan-kina, vanim-potoana tsy anatanterahana hikotrehana zavatra ratsy intsony ho an'izay tonga saina, fa vanim-potoana hikatsahana fiadanana sy fahasambarana, vanim-potoana tena hifikirana amin'Andriamanitra satria tsy ho tapitra ny losa. Fa ny zavatra kendren'Andriamanitra ao anatin'izay fampahoriteny zay de ny ahatonga atsika tsy ho tratry ny losa. Kanefa ao anatin'izay resaka mahakasika ny fifadikan'izay be de be ny fitaka zay ataon'ny devoly, mahadiso hevitra ihany koa ny akamaroan'ny fiangonana, satria ny fodikevitra entana ao anatin'izay fanazavana ny fifadikan'izay tsy araka ny soratra masina intsony, fa tahaka ny toe-javatra misy teo aloha ihany, misy ny fepetra zay nomena mba andraisan'ny olona, famonjena erovana ny tenan'ny olona, fa misy koa nefa mampirisika ny olona tena anaja fepetra mba hatonga azy oringana. De torak'izany koa na de ao anatin'ny andro fanavotana ary de mbola mitohy ihany zany toe-pana ratsy zany, kanefa zay tonga saina nefa de mitodika amin'Andriamanitra satria tanjona kendren'Andriamanitra nge de ny ananantsika fiadanam-po, fiadan-tsaina ho voaro amin'ny lozy, ary araky ny fantatritsika hoe eto amin'ity firenena malagasy ity no firenena anehoan'Andriamanitra ny voninahiny mba ho fitaratra ho an'izao tontolo zao ny zavatra mitranga eto, na ao amin'ny sehatra ranofo, na ao amin'ny sehatra ra-panahy. Firenena tehizan'Andriamanitra mba hatahotra azy isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra, mba tena hanjakany ny anaran'i Jehova eto amin'izao firenena zao. Ao anatin'izay le andro fanavotan'izay no hidirantsika tsy moramora, mba hatakarantsika ny hafatra ten'Andriamanitra ampitaina amintsika, mba hitohizan'izay le fanavotan'Andriamanitra amintsika zay, satria ny zavatra azo antoka nge misaotra an'Andriamanitra tsika, satria tena manomboka tena miaina miadana amin'izao vanim-potoana zao, tsy tonga ho azo ozy tsika na inona ezaka nataon'ny fanjakana ny tompona andraikitra rehetra, de ny zavatra tokony ho tsapatsika hoe firy amintsika no mahatsapa fa hevitra avy amin'Andriamanitra, fa endrena avy amin'Andriamanitra, nomena ny mpitantana ara-panahy sy ny mpitantana ranofo, ny fanjakana sy ny tompona andraikitra rehetra, na tonga atsika ho tahaka zao, mba tsy hisy nofo afaka ireare hoe noho ny ezaka nataoko, noho ny ezaka ny fanjakana, noho ny ezaka ny mpitsabo, marina fa nisy ny ezaka, fa noho ny fiankinan-doha tamin'Andriamanitra mahatonga an'izany rehetrarehetra zany, satria Andriamanitra irery ihany. Na inona nge ezaka ataon'ny olona, rehefa tsy matahotra an'Andriamanitra ny olona de tsisy vokany zany rehetrarehetra zany, fa rehefa mitodika amin'Andriamanitra ny olona de omeny fahendrena saina mba ahafahana miadana, mba ahafahana miady amin'ny loza, na amin'ny sehatra ranofo, na amin'ny sehatra ra-panahy. Rehefa tena jerevana zay afatra napetraka Andriamanitra aty amin'ny Levitikosy mahakasika ny andro fanavotan'izay hoe ho tena andro fitsarana ho anareo zany, aoka hampahory ny tena anareo, nareo ho lalàna mandrakizay zany, mandra-pitsangany Kristy eo amin'ny rahany lanitra, mandra-patonga ny fataperan'ity zao tontolo zao ty, tena ny fampopavahana tokony hifotoratsika de fampopavahana fanavotana, fampahoritena. Ao anatin'izay fampahoritena zay ny fitandremana, satria vanim-potoana anankiray andinihan'ny olona ny tenany, vanim-potoana anankiray andraisana fanapahan-kevitra hiala amin'ny faharatsiana, vanim-potoana anankiray andraisana fanapahan-kevitra anaja mandrakariva amin'ny fepetra
tsy mijanona akory ny fihepetra fa vo mainka azao mihitsy ny tompony anamafisana ny fihepetra rehetra mba hahatonga atsika tsy ho ringana. Raha tsy tonga Kristy misy ny fiarovan'Andriamanitra, fa raha tonga Kristy de mbola arovan'Andriamanitra tsika satria ho atsangana hiditra any amin'ny fiainana mandrakizay. Rehefa tena jerevana zay afatrafatra zay de mitovy satria mifampahoritena lositsika mpandindo ny fifadikana de any amin'ny bokin'ny Joela ary rehefa tena diniatsika koa ny afatra ao amin'ny bokin'ny Joela de afatry ny andro farany ihany no ampitain'Andriamanitra. Afatra ny andro farany Joela toko faharoa. Raha mijery tsika mijoela toko faharoa de eo amin'ny soramandry de misy an'izao soratra zao hoe filazana ny lozanjozo sy fiantsoana ny olona hibebaka. De rehefa tena mamaky tsika mamaky fotsiny tsika zao ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo, inona zavatra mitranga io nge saritsariny io ny zavatra mitranga teto amin'ity zao tontolo zao ty, ary saritsariny io ny zavatra mitranga teto amin'ny fireneny. Fa io zavatra hitranga io de mbola hitranga koa melokely ny fahatongavan'i Kristy eny amin'ny rahony lanitra, ary ny loza zay hitatsika tsy azo oharina amin'ny loza-mbola ho avy fa ho mafy noho izany ny zavatra mitranga. Kanefa ao anatin'izany de misy afatra ampitain'Andriamanitra satria manambara ny andro farany io tsy ho fiaozina ny andro marina sy ary meno tsy ho mafy ao tendrombohitra masina, aoka ngovotra ny mponina rehetra amin'ny tany fa avy ny andron'i Jehova. Eny efa antombotra zany, antombotra ny fiavian'i Kristy eny amin'ny rahony lanitra, antombotra ny fandravana ty zao tontolo zao ty, ary ny fandravana n'izao tontolo zao de loza amina tamy ho an'izay tsy manaja ny fihepetra sy tsy nanaiky le fanimpom-pivavahana fanavotany, fa famonjena kosa ho an'ny olona na de eo raha ny loza tsy manatahotra ny olona miaraka amin'Andriamanitra, fa misy ny fiarovanaN'Andriamanitra azy manokana. De ozany ny ilazany azy ny andininy faharoa sy fahatelo, andro maizina sy manjombona ozy, andro mandrahona sy maizim-pito toy ny fahazavan'ny maraina miely manerina ny tendrombohana. De firenena lehibe sy matanjaka ka tsy nisy tahaka azy hatr'izay sady tsy hisy tahaka azy intsony any aoriana hatramin'ny taonany taranaka faramandimby. De io le tenen'i Jesosy Kristy eny amin'ny Matio toko fa 4:20 hoe hisy loza tsy misy to azy hatr'izay mandraka ankehitriny ary amin'ny ho avy. Efa hita ny Joela de ny melofa naverin'i Jesosy mba hifantoka ao anatin'ny sain'ny olona le famantarana hitranga amin'ny andro farany hoe tena hisy loza. Fa saritsariny zay hitantsika teto na de mafy arany zavatra niatra tamin'ny firenena fa mbola mafy noho izany koa ao ariana kely. Ka raha isy an'izany loza zany tokony hifaly ve? Inona ny tokony atao? Fitalaona amin'Andriamanitra mba hisiny ny fiarovan'Andriamanitra, ary zay fitalaona amin'Andriamanitra zay de ny fanaiky atsika mbola hanaja mandrakariva ny fihepetra, tsy hoe vita zay ny ady de ajanona daholo ny fihepetra, fa tena zao tokoa no tokony anamafisana mafimafy kokoa raha te ho velontsika, raha te tsy ho tratry ny lozatsika. Zao indrindra ny tokony hitazomana mba ho lasa fiainana ny fihepetra rehetrarehetra napetraka na eteo amin'ny firenena na ny fihepetra nampitaina teo nivy ny fiangonan'Andriamanitra. De andro maizina sy manjomona ozy, andro mandrahona sy maizim-pito toy ny fahazavan'ny maraina miely manerina ny tendrombohitra de firenena lehibe sy matanjaka ka tsy nisy takazy hatr'izay sady tsy hisy takazy intsony any aoriana hatramin'ny taonany taranaka faramandimby. Eo alohany misy avy mandevina ozy ary any aoriana misy lelafo mandoro taka ny saidena ny tany eo alohany fa ny any aoriana kosa de taka ny efitra foana. Eny tsy misy tsy azony zany zavatra rehetrarehetra zany, ny zavatra hitranga amin'ny andro farany, ary miaina ao anatin'ny vanim-potoana farantsika, ary ao anatin'izany loza mananontanyzany no tokony ahatonga tsika tena hitaraina mafy amin'Andriamanitra satria matoa Jesosy mbola tsy mitsangana ao amin'ny efitra masina indrindra any an-danitra. De noho izay loza izay mba ahatonga fiarovana ho an'ny olona zay mitodika tanteraka aminy, ary zany no tokony tsisa isa rahantsika amin'Andriamanitra, tsy andeha anavahantsika hoe hafa ny amin'ny firenena ary hafa ny an'ny kristianina, fa mila mifandray ireo, mila miankin-doha amin'Andriamanitra amin'izay atao rehetra. Ary zay
misorantsika an'Andriamanitra ny ananantsika mpitondra matahotra an'Andriamanitra mandeha amin'ny rariny sy ny hitsiny fa tsy mandeha amin'ny fomba fanao zao tontolo zao. Ary zany indrindra no namalian'Andriamanitra vavaka atsika amin'izao vanim-potoana zao ka mahatonga atsika miaina miadana noho izay tahotra ao anatin'ny mpitondra zay. Ary zay ko ny tian'Andriamanitra ampitaina na ao atsika kristianina raha mba ho verina amin'ny laoniny hoe tena mila izay le andro fanavotan'Andriamanitra zay tsika. Ary ny andro fanavotana de miseho amin'ny alalan'ny fampivavahana ho tanterahana de ny fampahoritena. Ny 5:12 ny Joela 2:2 tsy maintsy nyresahantsika zay satria mety mieritreritra ny olona hoe inona ny antony ifadiana hanina antombotra ny fiavian'i Kristy. Ary ao anatin'izay fiomanana zay ny fepetra tokony ho tandremana de ny Joela 2:2 ny 5:12 ka hatramin'ny 5:12 de zao ny baiky nomeny Jehova ko na dia ankehitriny aza ho Jehova miverena amiko amin'ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadikanana sy ny fitomaniana ary ny fitarainana ary ny fonareo ny tritriaro fa za ny fitafianareo ary miverena amin'ny Jehova Andriamanitra reo fa mamindra fo sy miantra izy maharo-po sady be famindram-po ary manenina ny amin'ny loza fa ndromba hanenina ihany izy ka mela fitahina ao aoriana de fanatitra hoanina sy fanatitra hidana ho an'ny Jehova Andriamanitra reo. Tena Andriamanitra mitaraina nge mahafantatra ny fahoriana andalovan'ny zanany kanefa nanome fepetra sy ny toromarika mbola mitohy hoe de raha azo atao miverena amika amin'ny fonareo rehetra ozy Jehova amin'ny fifadikanana sy ny fitomaniana ary ny fitarainana zay le fampahoritena ka zay le fifadikanana sy fitomaniana ary fitarainana zay tsy fomba tanterahana amin'ny vanim-potoana anankiray fotsiny satria eo ny tsatakaran'ny olona ny zava-panahy mahakasika ny baiky nomen'Andriamanitra fa tokony ho fiainana ny fifadikanana, tokony ho fiainana ny fitomaniana, tokony ho fiainana ny fitarainana ary lalàna mandrakizay tokony ho tanterahana zany raha mbola ao amin'ny hevitra masina indrindra mpisorona be raha ny Levitikos 2:20 no resahantsika satria betsaka ny loza andalovana ka raha tsy fiainantsika mihitsy le mifady anina, fiainantsika mihitsy le fitomaniana, fiainantsika mihitsy le fitaraina, fiainantsika mihitsy le zavatra takiany tenin'Andriamanitra de horingana ihany tsika ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Ary tokony ho tsapan'ny olona zany hoe ny famarinany tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fampahoritena nge de ny fifadikanany fa de ho hitantsika eo satria tena hanome ny toromarika mazava io Andriamanitra io mba tsy hahatonga antsika handray fepetra diso satria na eo anivon'ny kristianina ihany koa ary ny fanazavana mahakasika ny fampahoritena sy ny fifadikanana mivaonany amin'tsisy tsy arak'izay takiany tenin'Andriamanitra le toe-panahy noentina manatanteraka an'izany ka na de miditra amin'ny fifadikanana ihany aza ny kristianina de fandringanana ny vokany fa tian'Andriamanitra hiverina ao amin'ny tena fivavahana marina tsika ka hatakatra ny hevitr'Andriamanitra ao anatin'izay fampahoritena sy fifadikan'izay tokony hiainan'ny kristianina zay le fampivavahana fanavotan'izay ary tokony hiainan'ny firenena satria zay le teny apetrak'Andriamanitra zay tsy tapitra ny fepetra fa zao indrindra ny tokony mbola hanamafisana ny fepetra rehetrarehetra satria mitady fiadanana ao atsika Andriamanitra tsy te handringana atsika Andriamanitra fa tena te hamonjy atsika Andriamanitra ary te hanavaka atsika Andriamanitra manoloana ny firenena zay tsy manaiky an' Jehova Andriamanitra, manoloana ny firenena manjeny ny andro lava fa tian'Andriamanitra atao ohatra tsika mba ho hitan'ny firenena rehetra ho fianarina ao amin'ny firenena rehetra hoe misy Jehova Andriamanitra ao amin'ny firenena io atanteraka n'le teny hoe sambatra ny firenena zay manana an' Jehova ho tokony mba hahatonga atsika ho sambatra ny anton'izany rehetrarehetra zany ka hidirantsika tsikelikely zany ary tsy tapitra zany tsy hoe andro fanavotana de hijanona fotsiny eo amin'izay volana tisry tany amin'ny testamenta taloha misy n'izany hoe isaky ny volana septambra sy oktobra de misy an'io andro fanavotana io fa rehefa jerevantsika ny zava-panahy am'izao vanim-potoana zao tsy mitsangana tsony Jesosy Kristy mandra-piaviny fataberan'ity zao tontolo zao ty zany hoe ao anatin'ny tisry an'Andriamanitra tsika mandra-pitsangany Kristy
ao amin'ny fitoerana masina indrindra noho izany mandra-pitsangany Kristy ao amin'ny fitoerana masina indrindra de miaina ao anatin'ny fivavahany fanavotantsika. Mandra-pitsangany Kristy ao amin'ny fitoerana masina indrindra de mifadianina, mitaraina amin'ny fiatsiaso tononontsika amin'ny sytomanina, ary ao anatin'izany raha dika fitinina amin'ny teny tsotra zay tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'ity fifadikanina ity, ny fifadikanina sy ny fitomanina ary ny fitarainana de mariky ny fiverenana amin'ny fotsika rehetra amin'Andriamanitra. Ary misy antony matoa Jehova miteny ny fonareo ny tritriary fa aza ny fitafianareo, satria teo amin'ny zanak'Israely de nisy fomba be deaibe nataony rehefa tonga io fifadikanina io tany am-boalohany. Tena sitrak'Andriamanitra ny fifadikanina zay nataony zanak'Israely, fa taty aoriana lasa fomba ivelany diso ka tsy neken'Andriamanitra tsony ny fifadikanina fa arakaraky ny fampahoritena nataony zanak'Israely vao mainka nitondra fandringanana azy, satria diso ny foto-kevitra atao anatin'izay le fifadikanina sy fampahoritena zay. Izay koa no atahorana amin'izao vanim-potoana zao indrindra ho antsika kristianina. Mila miondrika ao anatin'ny soratra masintsika inona ny zavatra takian'Andriamanitra ao anatin'ny fampahoritena amin'izao vanim-potoana zao, sy ao anatin'izay fitarainana sy fitomanina fatratra. Inona ny zavatra takian'Andriamanitra amin'izay de azo sika raisina fa ny votoatiny zay rehetrarehetra zay de ny fiverenana amin'ny Jehova Andriamanitra, satria inona ny tanjona kendrena fandrao ozy mba hanenina ihany izy ka mila fitahina ao ariana, ndrao de hanenina. Ohatra ny teny mamperitreritra zany teny zany, ka zay le fifadikan'izay ozy tsika de tena fiainana. Io fiainana ao anatin'ny fifadikanina io tsy fiainana hoe andeha ka hanendry andro anankiray hoe indray mandeha isan-kerinandro, na ta misy mifadianina mandritra ny 7 andro de rehefa aveo indray tsy fantatro, afaka heritaona indray de averiny zay. Fa mety ho hafahafa amintsika ty zavatra teneniko ty, fa ny atao hoe fifadikanina fiainana de ny fiainanao isan'andro san'andro, isan'andro san'andro mifadianina ianao, isan'andro san'andro mitomany ianao, isan'andro san'andro mitaraina ianao. Fa zany rehetrarehetra zany tsy raisina amin'ny zavatra ara-bako teny fa manakatra inona ny zava-panao anatin'izay fiainan'ny fifadikanina zay. Fa raha fitiantsika amin'ny teny tsotra de fepetra iainana mba hananantsika fiadanana, mba isin'ny fitahian'Andriamanitra amintsika, mba tsy hatonga ny loza hiatra amintsika tsony. Tsy maintsy misy ny loza, fa rehefa tena hananantsika zay toetra mampahoriteny zay de tsy manjoatsika ny loza na de miatra amin'ny olona tsy mankatony fepetra ary zany rehetrarehetra zany. Ary zay no adiaditsika indray mba ho fiainanao atsika, satria tsy hoe rehefa mitsahatra ny loza de hitsahatra ny fampaherezana, fa io Andriamanitra io de mitaona atsika mandrakariva mba hatonga atsika tena hanaja ny fepetra, mba ho fiadananao atsika zany rehetrarehetra zany, mba tsy hatonga atsika hanenina ka matoky sy mino fa io Andriamanitra ny fiadanana. Hanamarina mandrakariva ny teniny ho amin'ny olona zay mankatony fepetra, fa ny olona tsy mankatony fepetra nke de andafony izy tsy marina ny tenin'Andriamanitra. Fa ho atsika zay nanaraka ny fampaherezana, ho atsika zay nankatony teny, ho atsika zay tena namerina ho amin'ny lonony ny tena fampivavahana marina de nahita tsy mandainga io Andriamanitra io, manambara ny zavatra ho avy io Andriamanitra io. Ary zay zavatra lazain'Andriamanitra tena tsy maintsy tanterahany tsy misy diso na de ny kely ary, mba hampisehoan'Andriamanitra fa Andriamanitra tompony tantara, Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, Andriamanitra tompony famonjena. Ary ny zavatra angatahantsika de mba hitohizany fiarovan'Andriamanitra eto amin'izao firenena zao, ny zavatra andrasan'Andriamanitra indrindra ho antsika kristianina, tsy andehanantsika mpahazarana ka hiazona ny lasitra fototra, fa niany anketsika fa vanim-potoana ny fanavotan'Andriamanitra zao mandra-piavin'ny Kristy eo amin'ny ranolanitra, vanim-potoana ny fifadikanina zao, vanim-potoana ny fitarainana zao, vanim-potoana ny fitomanina zao, satria tsy tampisaina ny loza zay tsy maintsy ho avy eo, kanefa de toky omen'Andriamanitra atsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany hoe rehefa tena miaina ao anatin'ny fanompom-pivavahana fanavotantsika de misy foana ny fiarovan'Andriamanitra. Voninahitra ao an'Andriamanitra irery any ivavaksika. Misaotra anao Jehova Andriamanitra ray no ny teninao ndray zay tonga taminay, mampafantatra anay ny fepetra rehetra tokony iainanay, tsy andeha hifaly fotsiny fa
nandresy ny valana retina fa ny zavatra mahagaga ao anatin'ny teninao na dia tohotra ny miadana sy mandro fahizay azy dia mbola takianao vo maika aza tena naja ny fipetra izay nomenao ny angatahany aminao dia mifanainao masina no hiasa na mivaoko anao tsiraray avy hiditra antsehatra eo amin'izao firenena izao mba ho firenena matahotra anao na ny mpitondra na ny tompon'andraikitra rehetra indrindra vanay izay mpitory filazantsara mba tsy hoariko ny fisainanay no entinay hanazavana ny ty teninao ty fa mifanahinao ny tokony hitaridalananay mandrakariva ka amerina anay ho amin'loany ka raha nisy zavadiso nampianarinay ny vahoakanao izay mitondra loza dia mba handray fanapaha-kevitra tokoa izay ampahory ny tenanay hiverina aminao ao ny fitomanena sy ny fifadikanana tanteraka ary ny fitarainana rao dia anenina ny amin'ny loza ihany ianao Jehovah Andriamanitra ray dia matoky sy mino satria ianao Andriamanitra miditra antsehatra mandrakariva indrindra eto amin'ity firenena ity fa mivoninahitra izay efa naseho anao teto matoky izay tompo mbola eotra lavitra n'izao mivoninahitra izay ho aseho anao amin'ity firenena ity dia nangatahana aminao dia mbo firenena manatahotra anao izao firenena izao dia misaotra indrindra ray eo amin'ny anaranao Jesosy, amen. Dia manao mandram-piona vetivety amintsika indray dia mirary ny fahasoavana sy ny fiadanana ary ny fiarovana Andriamanitra ho antsika mandrakariva. Veloma tompoka.